Faly manolotra ny araba omba ampiaranan-tsoa antsika rehetra manatrika izao fandaharana izao. Ny tompo no hita, ny tompo no ampahery antsika eo ampanarana izany fandaharana izany. Mialohan'ny anombohana an'izany rehetra zany araka anondrika ny lohantsika hivavaka tsika tompoko. Ray masina ny an-danitro, midera mankalaza manome voninahitra anao zahay. Misaotra anao ny amin'ny fotoana izay omenao, iarahana aminao ankehitriny. Mamindrafo aminay Andriamanitro, mamelany eloko ary ny fananao masina hiasa amin'ny fahafenony amin'ny fotoana rehetra, ka ho tany tsara aniriny ny teninao ane zahay tsiraray avy. Mitenena Jehovah fa miaindro zay mpanomponao noho ny amin'ny anarany Jesosy no angatana izany. Vavaka izany. Amen. Ry havana malala miompana amin'ny loha hevitra manao hoe mitombo amin'ny zavatra rehetra isika amin'ny ty takariva ity. Ao amin'ny Efesiana toko faha 4 ka ny andininy faha 12 no misy ny loha hevitra. Efesiana toko faha 4 ka ny andininy faha 12 dia izao ny voalaza. Fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia i Kristy. Misy zavatra telo farafahavitsiny. Ny voalohany dia izao hoe manaraka ny marina. Ny faharoa mitombo amin'ny zavatra rehetra ary amin'iza ilay hitombona. Fahatelo amin'izay loha dia i Kristy. Ka ny fitombona, ny modely-pitombona zay tokony ho arantsika rehetra zany dia araka ny fitombony Jesosy Kristy. Haintsika le teny eo amin'ny Luka toko faharoa ka ny andininy faharoa amin'ny 20 manao hoe ary Jesosy dia nitombo tena, tompo saina, nandroso fity tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona. Dikan'izany nitombo tamin'ny lafiny efatra farafahakeliny Jesosy Kristy. Ny ara-tsaina, ny ara-batana, ny ara-panahy ary ny ara-piarahamonina. Tsy tena ho resantsika loatra satria efa haintsika ary mety mahay mihoatra azy. Sika rehetra mpanaraka ny fandaharana, ny amin'ny ara-batana, ny amin'ny ara-tsaina, ny amin'ny fifandraisana ara-piarahamonina, ny amin'ny firahalahiana sy ny zavatra rehetra zay tokony atao amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Fa hanindry kokoa isika, iresaka kokoa ny amin'ny fitombona ara-panahy amin'ity fotoana iarahantsika androany ity. Raha mijeritsika amin'ilay boky mitondra ny lohateny hoe vavaka, zay andalateny nitsoahana avy amin'ny asa soratry ny anabavy White, lay mpanompon'Andriamanitra anisan'ny nanoratra boky maro tao amin'ny Baiboly any amin'ny pejy faha 400 ka ny paragrafy voalohany mitondra ny lohateny hoe ilaina amin'ny fampitomboana ny fanahy ny vavaka. Rehefa miresaka n'io teny io, ny Baiboly, ny fanahy faminaniana, ny teny zay nisoratana ny asa soratry ny anabavy White, dia izao ny lazainy. Manomana ny fanahy ho amin'ny vavaka ny famakina ny tenin'Andriamanitra. Manomana ny fanahy amin'ny vavaka ny famakina ny tenin'Andriamanitra. Ary ny tohizany, anisan'ny antony ray lehibe tsy mahavonina ny olona sasany anatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ny tsy fitiavany mamaky ny soratra masina. Ka mamaky soratra masina isika, raha lasa nabavy malala isany, fa mazoto amin'ny lafin-javatra hafa. Ary zay ny toy ny teny io rehefa vakintsika. Ka ao amin'ny Jaona toko faha 9, ny andininy faha 7:30. Jaona toko faha 9 ka vakintsika ny andininy faha 7:30 dia izao indray ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ho antsika rehetra. Fantatro ihany fataranaky Abrahama ianareo nefa mitady hamono ahy, satria ny teniko tsy mitombo ao anatinareo. Tsy mitombo ny tenin'Andriamanitra ao anatintsika, satria kamotsika amin'ny mamaky azy. Ala safay, vonjy tavanandro, zara fa vita, zara fa misy. Ao amin'ny Kolosianina toko 1 ka ny andininy faha 10. Kolosianina toko 1 ka ny andininy faha 10 dia izao indray ny voalazan'ny apôstôly Paoly ho amintsika. Ny teny rehetra moa dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy avokoa. Mba handehananareo miendrika ny tompo hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra, sady
mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra, ry havana malala, mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Ny ahatonga antsika raha nijerena tary amin'le fiandohany, ny ahatonga anao, ny ahatonga antsika rehetra hitombo amin'ny fahalalana an'Andriamanitra dia tsy misy afa-tsy ny lafiny anankiray dia ny hoe mendrika ho an'ny tompo isika. Ahoana nefa ny ahatonga an'izany? Tsisy fahagagana io na mirakla hoe tampotampoka dia ry rahalahariana, ry anabavy, ny rahavavy, ny ranadà tonga dia mendrika ho an'ny tompo. Misy dingana, tsy maintsy atao ho amin'izany rehetra izany. Tesalonianina faha3 toko voalohany. Tesalonianina faha3 toko voalohany, vakintsika ny 7. Tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva zahay noho ny aminareo ry rahalahy, fa mahamendrika izany satria mitompo fatratra ny finoanareo ary be ny fifankatiavanareo rehetra. Mitompo fatratra ny finoanareo. Ry havana malala, le fitiavana ny tenin'Andriamanitra, le fitombona ara-panahy zany, ino no mahatonga ny finoana ao anatiko, ao anatinao, ao anatitsika tsirairay avy. Ary rehefa ny finoana sy ny fanahy no ao anatitsika, zay no nahatonga ny apôstôly Paoly nanoratra hoe be ny fifankatiavana, misy fifankatiavany mpirahalahy tao anatitsika tsirairay avy. Ka am'ty takariva ity ary de mipetraka ny fanontaniana manao hoe inona moa no atao hoe finoana, ary avy aiza no nipoiran'izany rehetra izany. Toko sy andininy vitsivitsy ary andalateny vitsivitsy. Ao amin'ny Korintianina voalohany toko faha 12. Korintianina voalohany toko faha 12, vakintsika ny 7. Korintianina voalohany toko faha 12 ka vakintsika ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny anankiray finoana amin'izany fanahy izany ihany, tsy tohizantsika tsony ny toyny. Hay zany ny fomba azahoana an'le finoana, na ny azahoanao mendrika ny tompo dia tsy misy afa-tsy amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra na ny fanahy masina. Ao amin'ny boky Hery mifanandrona zay nisoroatan'ilay mpanompo vavy ny tompo teo ihany, ka ao amin'ny pejy 770 ny paragrafy faha 2 dia ozy izy hoe avy amin'ny fanahy masina, zany hoe ny finoana dia avy amin'ny fanahy masina ozy. Zay no anambarany azy, afoezina le teny. Ary ao amin'ny Efesiana toko faha 5 ka ny 7:20 ilalao toko sy 9 ilalao avelantsika mihitsy ny tenin'Andriamanitra no iteny. Efesiana toko faha 5 vakintsika ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy, fa ny lahy no lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa no lohan'ny fiangonana, ary izy no mpamonjy ny tena. Ry havana malala, ny fitiavana ambanin'ny finoana dia avy ao amin'Andriamanitra, avy ao amin'ny Kristy. Avy ao no azahoantsika azy, avy ao no andraisantsika azy. Ao amin'le boky dio amin'ny Kristy, boky hafa indray izay nisoroatan'ilay mpanompo vavy ny tompo ihany. Ao amin'ny pejy 270 ka ny 4 paragrafy 4, mitoetra ao am-ponao amin'ny alalan'ny finoana Andriamanitra. Mitoetra ao anatitsika. Raha vao tsy manana finoana zany zasy ianao, tsy misy finoana, tsy mitoetra ao anatitsika Andriamanitra. Ny dikan'le finoana eto mira fanahy, satria ny finoana dia avy amin'ny fanan'Andriamanitra ihany. Ry havana malala, Andriamanitra mitoetra ao anatitsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Dikan'izany ny finoana, le fanahy masina zay lazainy eto. Ka izao, sahako ve, sahanao, sahantsika, no mbola hanao toetra daladala raha ohatra ka Andriamanitra ny ao anatitsika amin'ny alalan'ny fanahy masina, amin'ny alalan'le finoana, ary ny fanahy masina ne tafiditra ao anatin'le Andriamanitra telo zay iray. Ka raha Andriamanitra marina ny tena ao anatitsika, mbola hanana toetra sy fomba fisainana hafahafa ve eo amin'ny fanohanana na tsy fanaovana ny asan'Andriamanitra izaso ianao. Akoatran'ny fiainantsika manokana, akoatran'ny zay zavatra tokony ho ataontsika ho an'ny hafa, ho an'ny mpiarabelona, ho an'ny rahalahy, ho an'ny mpefanolo-bodirindrina sy ny maro isan-karazany, sahako ve ny anao toetra tsy mendrika na adaladala raha ny fanan'Andriamanitra no monina ao anatiko. Ry havana malala, zay le mahatonga atsika miresaka foana ho an'ny olona zay mifaneraseraka, nanaraka ny fampaherezana na ny toroteny zay efa niarahana ny fanao tamin'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra, de nanindry foana
ary miresaka hoe mifankazara amin'ny tsy toy ianao de hiadana. Ahoana ny atonga an'izany? Mila manao fandinintena isa maraina ianao alohan'ny anombohana ny raharaha rehetra. Méditation personnelle. Aoka riavana ataontsika ho fiainana io. Aza manomboka manao ininina mihitsy raha tsy mifandray amin'Andriamanitra aloha. Zao ne ny voalaza raha anao fampiarana tsika. Voalohany indrindra ao amin'ny Hebreo 12 ka ny 2 de zao ny voalaza raha vakintsika amin'ny Baiboly dika teny iombonana eto Madagasikara na ny DM. De zao no ilazany azy. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka isika ifantoka tsara amin'ny Jesosy, zay loharano ny finoantsika atreo am-boalohany ka hatrany amin'ny farany. Riavana malala. Aoka ifantoka tsara. Aoka tsika ifantoka amin'ny Jesosy, lay tompo ny finoantsika, loharano ny finoantsika. Ao amin'ny Korintianina 2:4 ka ny 7:12. Korintianina 2:4 ka ny 7:12. Ary satria manana izany fanahany finoana izany indrindra izahay araka ny voasoratra hoe nino aho ka dia niteny. Tokony hanana an'izany. Tokony manana izay fanahany finoana izay indrindra izasy ianao isika rehetra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Any amin'ny Efesiana Ezekiel 3:3 ka ny 9:20 sy ny 9:17 dia milaza fa rehefa azontsika ny fanan'Andriamanitra, mitoetra atao anatintsika le fanan'Andriamanitra, zay ny mahatonga anao tsy afaka manao an'le adaladala satria ny fovatonao io hovain'Andriamanitra ho fonofo. Andriamanitra ny manao ny fandidina, Andriamanitra ny manao ny opération rehetra. Ary ianao le tsy tia manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy tia mitandrina ny didin'Andriamanitra, tandremo fa tsika indraindray ny didy folo foana. Fa raha mijeritsika ny tsy fahamarinana rehetra de hota avokoa izy ny Jaona 1:5 ka ny 17. Ary de tany sain'ny apôstôly Paul zany ao amin'ny Romanina 1 ka manomboka amin'ny 7:20. Be de be ao ny lolo-po e, fialonana e, mifosafosy e, avinavina e, sy ny sisa. Ka zay no mahatonga atsika rehefa manana an'ilay fanahy, hovain'Andriamanitra le fovato lasa fonofo manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Manao ny sitrapon'Andriamanitra zasy ianao. No mahatonga atsika mbola miziriziry io zany, te hanamarina foana n'le tiantsika heverina fa mety na de tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra azy, de mbola tsy vita le fandidina. Ary zay le hoe fandidina misy zavatra mafy tsy maintsy andalovanao ao. Zay le memy fahoriana. Lazay ny tenin'Andriamanitra io raha mamaky any amin'ny Isaia 9:20 ka ny 10:10 isika. Zay le voalaza amin'ny Efesiana 4 ka ny 10:12. Raha marana an'izao famelabelarana izao isika. De ozy izy ny teny hoe anaraka ny marina mitombo amin'ny zavatra rehetra ho an'izay loha dia i Kristy. Kristy ny modely sy ohatra ho antsika. Kanefa ny apôstôly Paul de samy teny manao hoe manahafa tahaka ny anahafako amin'ny Jesosy Kristy, mba ho modely alaintsika tahaka ary zay ny modely tokana ho antsika. Fa itsika kosa hivadika ohatra eo amin'ny fampiarana ny amin'ny zavatra zay tiany Kristy ho ampitaina amintsika tsiraray avy. Inona ary no nataon'i Kristy? Nanahoana ny fitombony, ary ahoana no mety ho fitombotsika koa raha manana ny Kristy ao anatintsika isika tsiraray avy. Zava-dehibe no ananatsika n'izany rehetra izany. Ao amin'ny boky vavaga, pejy 700 ihany, ka ny paragrafy 2 de misy an'izao hoe aza manakaiky an'ny Satana mihitsy fa ho resiny ianao, ho resiny sika. Alaviry ny toetsaina miaraka amin'ny Satana, alaviry ny toetsaina zay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zay nge mahafinaritra an'le devoly. Ahoana no ahatonga an'reto vahoakan'Andriamanitra, reto zanak'Andriamanitra ho tafiditra any amin'ny toerana zay misy an'ilay fahavalon'Andriamanitra ka anaraka ny sitrapony fahavalo. Ny rariko ary amin'ity takariva ity, aoka hitombo mandrakariva ao amin'ny Kristy izaso ianao. Hitombo amin'ny lafin-javatra rehetra, indrindra fa ny ara-panahintsika. Ny tompo ane ny hitantsika rehetra. Ny tompo no ampahery antsika. Amen.
Ivavaka sika tompoko. Ray masina tsara indrindra an-danitro misaotra anao ny amin'ny teninao. Misaotra anao fa te ampitombo anay tahaka an'ilay modely de Jesosy Kristy ianao ka hanatratrara anay ny ohatra zay nomeno anay fianarana no navelako ho anareo. Aoka ho tena mpianatra zahay tompo fa tsy kristianina fotsiny. Ka iaina amin'ny zavatra rehetra zay takinao mifanaraka amin'ny sitraponao. Ianao no hitamin'ny fiainanay tsiraray avy, ampahery anay, amindra fo aminay, amela heloko anay ny amin'ny tsy fahalalanay hatramin'izay feno ny fananao masiny zahay. Omeno finoana avy aminao, tonononay ny vavaka, ary angatahanay nonony amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. De mirary ny fitahin'Andriamanitra ho amintsika rehetra raha lasa nabavy malala isany. Mametraka ny mandram-piaona, mametraka ny firarintso, mametraka ny veloma sy ny fiadanan'ny tompo. Ho ao amin'ny sambatan'olona sy amin'ny isa-tokantrano. Mirary soa indrindra tompoko.